Praitan-drazana manerana ny nosy. Ianareo vondrona politika izay nanao sini ny tondrotra, tompoko lahy sy tompoko vavy. Araky ny fahafantatsika dia vita sini ny 17 septambra lasa teo ny tondrotra. Ny fanaraka ary nanao sini ny drafitra fampiarana ny tondrotra io ihany koa ireo vondrona politika ny 14 oktobra lasa teo. Araky ny voalaza ao anatin'io drafitra fampiarana io dia amin'ny voalohany volana novambra ho avy zao farafatarana no tokony ho voatendry ny prime ministra ifanarahana. Ny andininy fahadimy ao amin'ny tondrotra dia mamaritra fa ireo vondrona politika nanao sini ny tondrotra no anolotra amin'ny filohan'ny fahefana avy ny tetezamita ny lisitrireo anarana izay ho safidianany ny prime ministra ifanarahana. Ary araky ny taratasy nalefan'ny sadeka izay voaray androany ary ho fanajana ny fotoanany fanarahana dia manao antsoavo etonany tenako fa amin'ny alarobia 17 oktobra ho avy zao manomboka amin'ny 10 maraina ka hatramin'ny 5 ariva no andraisany ny anaran'ireo candidat ho prime ministre. Ry malagasy namako, ny andrasatsika amin'izany prime ministra ifanarahana izany dia prime ministra mendrika vonina amarana ny tetezamita ka hitondratsika ho any amin'ny fifidianana. Prime ministra ife ny fandriampahalemana, prime ministra mahay mandresy lahatra ny mpamatsy vola ary afaka mamerina aingana dia aingana ny fitokisan'izy ireo. Fa prime ministra afaka mifehy ihany koa ny fahasarianam-bahoaka sy ny ara-tsosialy. Prime ministra azo ametrahany vahoaka fitokisana ary indrindra olona matahotra an'Andriamanitra sy olom-pirenena tia tanindrazana marina. Masina ny tanindrazana, misaotra tompoko lahy, mankasitraka tompoko vavy.